Toy izao ndray ny teny zaraina zay omena antsika anio. Zay manam-pahamasinana no ahita fahagagana. Raha te ahita ny asa mahagaga ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ianao, dia mila manamasina ny tenanao. Ahako ny voasoratra ao amin'ny Josoa 4:15 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: "Ahoy Josoa tamin'ny olona, manamasina ny tenanareo fa raha hampiso dia hanao fahagagana eo aminareo Jehova." Avy eo, izy no ilaza mialoha fa izy zany. Ahako ny voasoratra ao amin'ny Josoa 3:17 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: "Ahoy Jehova tamin'i Josoa, anio no anandratako anao eo mason'Israely rehetra. Ahafantarana fa tahaky ny nombako amin'ny Mosesy no ombako anao koa." Mivonoana hiakatra ara-panahy amin'ny Kristy vavaka isika. Raio, tezao aho mba ho masina eo anatrehanao ka hiaina ilay fiainam-baovao efa voatendronao ho ahy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandrapiaona tompoko.